Dia iny fanadihadiana ihany koa no mitondratsika ho amin'ny taranja baolina lavalava hoe tsy amin'ny kianjan'ny Malakam aloha tsika amin'ity fanadihadiana voalohany ity satria dia niakatsehatra dia tsy amin'ny kianjan'ny Malakam ny seksiona ny vaky ny adina tamin'ity faran'ny herinandro ity lalao efatra no tanterahan'izy ireo tamin'izany nambarany filohan'ny seksiona vaky ny adina Andriamatoa Rakotonirina José fa efa tafapetraka ihany koa ary voatendry ireo mpikambana vaovao mandrafitra izany seksiona ny vaky ny adina izany. Niakatsehatra tetsy amin'ny kianjan'ny Malakam ny fiadinan'ny tompon-daka ny seksiona vaky ny adina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Lalao efatra no tanterahana tamin'izany ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fiaonana teo amin'ny FC Analamanga manao akanjo manga sy ny 15 volsa manao mainty Avetsy Anosy-Be. Resin'ny 15 volsa tetsy Anosy-Be tamin'ny isa 3.9 ny FC Analamanga. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia zareo Avetsy Akazomanga no nitarika an'iza tamin'ny Solaitrabe tamin'ny isa 5-3. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanova lalao ny 15 volsa Avetsy Anosy-Be izay nitody tao anaty evan ary nanafaingana ny lalao taty amin'ny 3 quart. Naomby nitetika ka tsy araka ny fiarovan-tenana Akazomanga intsony ny fanafiana totoafy nataon'ny mpilalao Anosy-Be ka mora foana ho azy ireo inamony baolina ka nivoahan'izy ireo mpandresy tamin'ity lalao ity. Mitohy amin'ny faran'ny herinandro zao ny lalao hoy Andriamatoa Rakotonirina José filohan'ny seksiona vaky ny adina. Ny eto amin'ny Malakam zany efa ny androany zany andraisin'ny vaky ny adina tanana manokana mihitsy resaka tsy hita teto Malakam ary efa mandeha amin'ny Atsakasy andava mihitsy. Aiza hoe zany fipetraky ny seksiona vaky ny adina amin'izao fotoana izao? Ny fipetraky ny seksiona vaky ny adina amin'izao fotoana izao dia efa tafatsangana ara-dalàna le baovao mandrafitra le seksiona zany zao fa le taloha zany efa tsy tsony daholo efa tsisy tsony mihitsy. Manahoana zany no toy amin'ny faninanana ho an'ny seksiona vaky ny adina? Toy amin'ny faninanana eo amin'ny seksiona vaky ny adina zany mitovy foana amin'ny faninanana satria androany zany 3e journée dia amin'ny heriny hiditra 4e journée dia efa mandeha tsara ara-dalàna efa mizotra tsara zany le an'ny seksiona vaky ny adina. Eto amin'ny kianjan'ny Malakam foana ve sa misy kianjava dia firy ihany koa nisan'ireo mpandray anjara? Misy kianja hafa Betongolo dia misy any Matsakandrina dia misy Ambomalaza zay le kianja anaovany baolina zany. Dia ny isanay eo ny Elite 2 fa eo amin'ny 6 ny Elite 2 dia ny 2e division eo amin'ny 20 dia ny 3e division 30. Toy izao ireo vokatra hafa tamin'ity fifaninanana ity. Ny rapidana Andranomanalina nandresy ny journal Taninarenina tamin'ny 9/12. Ny Amazona Anjezika nandresy ny CRI Sotry tamin'ny 7/20. Ny CPI Sotry nandresy ny Aigle Noir tamin'ny 7/20 ary ny 15 volsa nandresy ny FC Analamanga tamin'ny 13/20. Ny lalaon'ny RC sy ny Matadoria kosa no nanakatona ny fandaharam-potoana ho an'ny top 9 tamin'ity androany ity izay nivoaka nandresy moa ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra.